Miaraba antsika rehetra any tokantrano any de faly mifanatitra tavantsika amin'ny alalan'izao horonan-tsary zao. Ao anatin'ny fahatsiarovana azo atao hoe fankalazana ihany koa ny amin'ny vaninandro pasika isika izao, ho antsika mpino moa zany mandalina ny baiboly de mahafantatra ny zavatra fonosin'izany tontolon'ny pasika izany, fa entitsika miainga am'le 1 Corinthiens 5:7 le izy hoe fa voavon'i Kristy pasika ho antsika, de ao anatin'izay no hitondrako fizarana sy fampahirezana fohy de fohy ho antsika, hoe voavon'i Kristy pasika ho antsika. Ny dikan'izay rehefa nofonoina Jesosy Kristy nalatsaky ny Rômanina sy ny Jiosy tam'izany ny ainy araky ny faminaniana tsy maintsy tanteraka, izay tsy maintsy mifanaraka amin'ny boky ny lalàna ny toray zany, izay efa planin'Andriamanitra, de izao ny zavatra miseho ao ambadika izay tokony ho fantatsika sy tokony ampahery antsika mpino. Voavon'i Kristy pasika ho antsika, 1 Corinthiens 5:7. Ny pasika de midika hoe fandalovana, izany hoe raha ny tokony ho izy noho ny fahotantsika sy ny falitontsika ny tsy famendrehantsika vokatr'ilay ota izay nitsiry tato anatin'ny tenantsika rehefa lava Adama sy Eva tao amin'ny sahany Edena, dikan'izay de hoe lasa mpanota isasy anao, de lasa natioran'olona mpanota zany, natiorana voahary mpanota, ny ota no mianime antsika. Mazava angamba hatreo, voavon'i Kristy pasika ho antsika, de rehefa voavon'i Kristy ka nanolotra ny aina, de misy an'iny aina izay nahafaty azy teo amin'ny hazo fijaliana iny iny aina iny no tokony ho voarayan'izay rehetra mino nizan'izy izy ny herin'izay pasika izay hoe fandalovan'ny fahafatesana, satria izay le image, zany hoe nisy fahafatesana tokony ho fandringanana ho aisy anao de ilay zanak'ondry tsy misy kilema Jesosy Kristy, izy ny natoritry ny raim-bahary ala plasin'ny sasy anao izay tokony ho aringana noho izay fahafatesantsika, noho izay ota nolovaintsika tao amin'ny sahany Edena zay, noho izay ota nianime-antsika izay. De rehefa voavon'i Kristy pasika ho antsika, de Kristy ny tonga maty nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana ala plasiko sy izasy anao de izasy anao kosa afaka animena indray am'le ainy natolony teo amin'ny hazo fijaliana. Ka ny zavatra lehibe zay tiako mampahery anao ny dikan'ny pasika, lanjan'ilay pasika, ny zava-miasina ao ambadik'ilay pasika, de isika rehetra zany zay mino ny herin'izany pasika izany, fanavotana, fandalovan'ny fahafatesana zay tsy afaka miatra amintsika satria Jesosy Kristy nefa nitondra izay fahafatesana izay, nizan'izy sika mino an'izany de isika indray no reo anime à nouveau, izany hoe tsy lay ota tao amin'ny sahany Edena nolovaintsika intsony no mianime antsika, mamelona antsika, fa io aina natolotra Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana io no mivelona, mifoha-tena antsika de lasa tonga voahary tena. Tsy animen'ilay ota tao amin'ny sahany Edena intsony ny olona anankiray rehefa mino izy mandray an'i Jesosy Kristy, mbola misy detay azo azavaina betsaka am'izany fa tsy manam-potoana isika, fa tonga maka lay natioran'i Jesosy Kristy indray le olona manomboka eo, ary izay no miamitombo mahazo toerana manendrika mameno an'ilay olona mino sy mandray an'i Jesosy Kristy de lasa misitraka ny sitrapon'Andriamanitra ilay olona ary tonga makany amin'ny dimension hoe zanak'Andriamanitra hatrany amin'ny fantanterahana, fahafenoan'ny fantanterahana plénitude. Mazava angamba hatreo.
am'izay fotoana izay de ilay fahotantsika, ilay nianime antsika no lovaintsika tamin'ny Sanedena, lovaintsika tamin'ny Adama sy Eva dia voaomby teo amin'ny hazo fijaliana fa ilay natiora nentin' Jesosy Kristy avy any an-danitra tonga teto an-tany io kosa no tonga mianime antsika indray izay ilay aina natolony teo amin'ny hazo fijaliana ka tonga natiora mamelona antsika de am'izay fotoana izay tsika lasa manana vatana, lasa manana saina, lasa manana fanahy mitohy amin'ny natiorany any an-danitra. Raha mbola pikely ny fanazavana de mazava ny soratra masina hoe izay mihinana ny nofoko sy misotro ny drako ny manana ny fiainana mandrakizay, izany hoe milaza ny accès, ny fidirana mankany amin'ny au-delà ny soratra masina. Ny dikan'izay de hoe raha izao natiora tsika mpanota amin'ny maha-mpanota antsika izao zany de mazava ho azy fa tsy manana accès, tsy manana ny fahafahana hiditra any amin'ny fiainana mandrakizay noho itsika izay voaary contaminé à partir any Adama sy Eva. Ka raha tsy mino zany ianao, raha tsy mandray ianao ny herin'ny Pasika, raha tsy mifoha ao anatinao ny finoana an'io herin'ny Pasika io tahaka ny nanolorany Jesosy Kristy mivantana ny tenany sy ny rahany tao amin'ny efitra ambony, santatra tamin'ny mpianatra de tsy afaka anana ny fiainana mandrakizay isika. Efa nazavaiko teto amin'ny tambajotra, nazavaiko fohifohy io resaka momba ny Pasika io ny Pasika Israely, ny Pesa, ny Pasika kristianina, ny Pasika zao tontolo zao ary ny Pasika au-delà any ankoatra. Raha ohatra ianao vonona de afaka jerenao ny horonan-tsary any aoriana zay efa voazara teto fa hajanoko fotsiny eo ihany ny fampahirezana sy ny fizarako hoe vaovao von'ny Kristy Pasika ho antsika de miangavy ianao ino zay finoana izay de tahaka ny voatsinapy le izy grain. Ka raha ohatra hoe misy an'izay grain zay any anatinao de izay grain zay no lasa arbre de fruit tonga arbre de vie. Atsaniko eo ny momba an'iny fa ny tena tiako tsindrina an'io sy ny tena tiako ampahirezana anao de ilay tontolon'ny Pasika hoe nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy de rehefa nanolotra ny ainy izy de ny ainy iny tsy ho an'izy akory fa ho an'izay rehetra mino sy te handova ny fiainana mandrakizay, manana an'izay soafy zay, manana an'izay hetaheta zay ka te hiala amin'ilay natiora mpanota nolovaina tao amin'ny Sanedena, race de vipère. Ka mampahery anao manany ianao hetaheta, manany ianao an'izay soafy zay surtout indrindra ilay finoana fa hoe ho voavony tokoa Kristy roa arivo taona lasa mahery zay, Pasika ho antsika, fanavotana ho antsika am'izay fotoana zay mandalo ny fahafatesana, mandalo ny tsy fisiana, mandalo ny aretina Covid, mandalo ny zavatra rehetra zay afaka mampahory antsika tahaka ny fahoriana ny ainan' Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana fa minoa marina ianao ary matokisa ny herin'ny Baiboly sy ny heriny hoe fa von'ny Kristy Pasika ho antsika fa tsy maintsy mitsangana ianao tsy maintsy atsangany ny herin'ny soratra masina ianao tsy maintsy atsangany fanahin'ny avy indrindra ianao andresy ny herin'izay fahafatesana zay ary andalo fotsiny eo aminao zay le hoe Pasika, voavony Kristy Pasika ho antsika ary hisandratra sy hitsangana am' Jesosy Kristy ianao ary hisandratra hoe ao amin'ny voninahiny hitsidika, hisantatra, higote ny tontolon'ny au-delà ny fiainana mandrakizay. Voavony Kristy Pasika ho antsika, mirary soa anao, veloma tompoko.